Ampiraviravona lehibe no iarabanantsika mianakavy mitohy antsika ny fianarana ny baiboly pasteur Alvarez ny tena koa miarabanao pasteur ty. Manonona fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy pijery ny fandarana dia miarabanao koa pasteur Alvarez. Iny ary rosotra avy hatransika numéro toko faefatra andao hivavaka sika mialohan'ny tena hidirantsika lalina ny amin'izay fampianarana sy vaky teny izay ndao atompo. Raha eo dia zava-dehibe ho anay tokoa ny mianatra anao ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity dia mipitra ty aminay ny fiainanao Andriamanitra, fiainana be dehibe, fiainam-pandresena, fiainam-pitahiana, fiainam-pasitranana, fiainana feno fahasoavana. Ny fiainanao dia ianao izay dia ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity ianao indrindra tena tazanay ato ary rehefa mianatra izay dia mipitra ty aminay zany fiainanao zany. Tompo izay dia mila ny fitarianao, mila ny fitantananao satria amin'ny maha-olombelona ny fisainana maha-olombelona dia misy fetrany ihany, fatakarana maha-olombelona dia misy fetrany ihany, ny zavatra hain'ny olombelona dia misy fetrany ihany, fa ianao le tsy misy fetra. Angatanay ny fanahy masina ilay mpampianatra tsara indrindra anokatra ny sainay, anova ny fiainanay, ho tahaka ny fiainanao Tompo, misaotra betsaka Jesosy eo. Amen. Inara Tompoka lavalava ihany pasteur ty numéro toko faefatra ty fa dia dingadingantsika dingadinganina ka misy ty zay no fanaovana azy andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafolo zany ka mavakitsika dia andingana kely tsika aveo pasteur. Lasary Tompoka ny raharahan'ny Levita sy ny isany isa-pirazanany ary Jehova ny teny tamin'ny Mose sy Arona ka nanao hoe ala ho isan'ny taranaky Keata ao amin'ny taranaky eo amin'ny taranaky Levy araky ny fokony sy ny fianakaviany hatramin'ny 30 taona no hatramin'ny 50 taona dia izay rehetra miditra amin'ny atokony hanao raharaha amin'ny tranon'ilay fihaonana. Izao no fanompony taranaky Keata ao amin'ny tranon'ilay fihaonana dia ny zavatra masina indrindra ary raha ifindra ny Tompo ka hiditra Arona sy ny zanany ka ampidina ny efitra lamba fanakonana ary asarony ny fiaram-vavombelona izany ary odi-takasy no ataony sarona eo amboniny ka lamba volon'ondry manga tokam-bolo no velarina asarony eo ambonin'io dia ataony eo amin'ny baony ary amelatra lamba volon'ondry manga eo ambonin'ny latabatra mofo aseho izy ka ataony amin'ny lovia sy lovia kely ary ny kapoaka ary ny fitoerany divay ho fanidinana ary ny mofo aseho dia ataony amboniny dia velarina ny lamba jaky eo amboniny izy ka ho saronany amin'ny sarina odi-takasy zany dia ataony eo amin'ny baony. Andininy fa 10 ary rehefa vitan'ny Arona sy ny zanany ny manarina fitoerana masina sy ny fanaka rehetra momba azy ka efa afindra ny toby dia voazay ho avy ny zana Keata hitondra azy fa tsy hikasy amin'ny fitoerana masina izy fa ndrao maty zany zavatra momba ny tranon'ilay fihaonana zany no anjarany entan'ny taranaky Keata. 12 ary ny raharahan'ny Eleazara zanaky Arona mpisorona dia ny diloilo atao fanazavana sy ny didika azo manimpofona sy ny fanatitra hoanina fanao isan'andro ary ny diloilo fanosorana dia ny raharaha rehetra eo amin'ny tabernakely sy izay rehetra ao anatiny amin'ny fitoerana masina sy ny fanaka momba azy. Andininy 420 izao ny fanompon'ny fokony Gersonita anompony sy hitondran'ny entana ny ambay ny tabernakely sy ny tranon'ilay fihaonana sy ny firakony sy ny sarona odi-takasy izy eo amboniny ary ny varavarana lamba amin'ny varavarana tranon'ilay fihaonana ary ny fefy lamban'ny kianja sy ny vavahady lamba amin'ny vavahadiny kianja izay manodidina tabernakely sy ny altara ary ny kofeny mba amin'ny fiasana rehetra momba azy ary izay rehetra atao amin'ireo no ho fanompony. Andininy faraiky amin'ny 30 ary izao no anjara andininy fa 20 ary ny amin'ny taranaky Merary dia araka ny fokony sy ny fianakaviany no andaminanao azy ny hatramin'ny 30 taona ka hatramin'ny 50 taona no alaminao ary izay rehetra miditra amin'ny tokony hanao fanompoana momba ny tranon'ilay fihaonana. Andininy fa 430 ary Mose sy Arona ary ny lohan'ny fiangonana nandamina taranaky Keatita araky ny fokony sy ny fianakaviany avy. Andininy alao areny andininy fa 7 zao ny vakiny araky ny didin'i Jehova sy nampitondrainy any Mose sy no nandaminany azy samy ho amin'ny fanompony avy sy ny anjara entany ary ny zavatra nalamina araky ny nandedin'i Jehova any Mose sy pasteur. Hoy izy eo amin'ny andininy fa 7 pasteur
araka ny didiny Jehova izay nampitondrany any Mosesy no nandaminany azy samy amin'ny fanompony avy sy ny anjara hitany avy ary ny zavatra nalamina arak'izay nandidiny Jehova any Mosesy. Androany tsika dia iresaka momba ny fandaminana ao am-piangonana sy ny fandaminana ny asa ao am-piangonana na ny fanompona ao am-piangonana. Zay no tena resaka eto zany pasteur Alvarez Ratsorona, ny resaka fandamina-piangonana sy ny andraikitsy ny tsiraray avy ao anivon'ny asan'Andriamanitra. Ao amin'ny setry ny asan'ny tompo pasteur Alvarez dia misy zavatra anankiroa miavaka tsara izay tena tokony hipetraka araka ny tena tokony ho izy. Anankiroa tena miavaka tsara. Dia ao lay resaka tena tontolo ara-panahy fotsiny, tontolo ara-panahy fotsiny resaka hoe toroteny fampianarana sy ny resaka vavaka délivrance fametrahan-tanana sinsisinsisy. Reny zany tena amina setra tena tontolo ara-panahy zato isan-jato mihitsy, fa misy zavatra anankiray koa anefany zay tsy azo adinoina dia amin'ny atao hoe rafitra structure. Ny fiangonana zany tokony ho ahitana ireo zavatra ireo. Ny fiangonana anankiray hoe mahery mivavaka, mahay mampianatra, mahery mitoroteny kanefa tsisy rafitra dia andeha io fiangonana io fa tsy lasa lavitra. Andeha io fiangonana io mety mafana fo daholo ny olona ao, manam-pahamasinana be, toroteny ao tena hoe toroteny ho any an-danitra kanefa tsisy rafitra dia hiady an-trano ireo olona mafana fo be ireo. Tsy maintsy mifandona ireo olona mafana fo be ireo. Tsy maintsy misavoritaka ny fiangonana izay tena tao hoe na mahery mivavaka mifadika anina ohatry ny ahoana ary izy, mahery manao alim-bavaka ohatry ny ahoana ary izy. Tsara be ny toroteny ao, tena matoritory fo be ny toroteny. Misy olona marary be da be sitranao azonao, misy olo fahagagana ao anatin'le fiangonana kanefa tsy misy rafitra atao amin'le tontolo resaka administration zany na resaka fitantanana dia tsy maintsy mikorotana io pasteur. Fa ireo tsy afaka misaraka eo anivona tontolo ny fiangonana, ny resaka fandaminana amin'ny akapobeany, ny rafitra akapobeany sy ny resaka atao amin'ny tena hoe tontolo ara-panahy. Misy fiangonana indray anefa etsy an-daniny pasteur Alvarez, tsara be le rafitra, peraperaka tsara le misy hiérarchie ao anatin'le lany ty président vatany président dia makato misy secrétaire misy an'izao, misy an'izao dia misy secrétaire général dia misy trésorier dia ato amin'ny branche ny resaka anatondray dia ato ny resaka fitantanana ny resaka logistique dia ato ny resaka social. Peraperaka ny rafitra, miperaperaka dia tena misy tena hitanao vao mijery an'le rafitra dia tena miperaperaka tolo. Le rafitra indray miperaperaka fa lay ara-panahy tsy ao mihitsy. Zatony hoe tsisy vavaka ao, tsy dia hitanao hoe aiza ny tena ai-panao ao, mandeha ny toroteny tsy dia misy ositra, mandeha tsisy dia olona sitranao kanefa le rafitra dia hitanao miperaperaka tsara. Reo zany misy fiangonana ohatra ny mandeha ila ohatra zany, le ankilany zany dia misy an'le fiangonana ara-panahy be loatra, tetina mafana fo be, mifadianana be, manao alim-bavaka be, misy fahagagana be, fahamasitrana be, anona be, fa tsisy rafitra amin'ny fitantanana an'le fiangonana. Dia mandeha io pasteur fa tetina tsy mandeha lavitra io dia potika io fiangonana io. Ary io le hiteraka fizarazarana sy fampitehana aingana dia aingana. Fa etsy an-daniny koa nefa le tsara rafitra nefa indray dia tsy ampivavaka, tsy ampiositra, tsisy tetina fahamasinana fa le rafitra miperapetraka. Nefa ireo zavatra iakoroareo resako reo zany dia mifampiakina ary mifameno izay tokony ho hita ao anatina fiangonana. Na ny rafitry ny fiangonana, ny resaka fitantanana ao anaty fiangonana, resaka administration na ny resaka spirituel, reo zany tsy afaka misaraka pasteur. Natao amin'ny apôstôly ary dia nisy
tantara ohatr' zay sa raha hitanao ny tantara iny le hoe ny apôstôly dia natao nitandrana fotsiny ny ara-panahy fa nanendry olona hafa mihitsy kosa asan'ny apôstôly toko fahenina vakeo kely zay pasteur asan'ny apôstôly toko fahenina zay izay hoe ireo apôstôly ireo zany izay 12 mirahalahy vakitikehatra amin'ny andininy voalohany vakeo kely zava so vakiny ary tamin'izany andro zany rehefa niamaro nisan'ny mpianatra dia nymonomonina tamin'ny hébreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fiantrano isan'andro ny mpitondra-tenany ary ny 12 lahy nampiangona mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrona latabatra izay ko amin'izany raha lahy mizaha fitolahy eo aminareo zay tsara laza sady feno fanahy masina sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raha izany fa izay kosa ahatra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana zay hitanao teto zany ny apôstôly tena nanana fahendrena biby mihitsy nijanona teo am'le natsotron'Andriamanitra azy teo am'le fivavahana sy fampianarana ozy izy aloha zay tena hivavaka fa manendre kosa nareo fitolahy izay hitantana re amin'ny resaka administration reo tsy maintsy ilaina teo nivondrafitry ny fiangonana na tany amin'ny testamenta taloha na tamin'ny testamenta vaovao ary Andriamanitra mihitsy nametraka anio tamin'ny Nomeri toko 4 vaketsika teo andeny fahasivy-ambefapolo izy hoe araka ny didin'i Jehova zay nampitondrany a Mosesy no nandaminana azy samy amin'ny fanompony ary amin'ny samy ny anjara entany avy ary amin'ny zavatra nalamina arak'izay nandidin'i Jehova ny Mosesy tetina ilaina pasteur ny hoe rafitra mipetrapetraka ny fandaminana miperapetraka indrindra amina fiangonana mandroso tsy tokony varina fotsiny zany ny pasteur hoe ao amina tontolo ara-panahy fotsiny mahery mivavaka fotsiny fa tokony tsy maintsy jereny hoe ahoana ny rafitra hitondrana n'ity fiangonana ity amin'ny fandamina kapobeny mba tsy isin'ny problème pasteur Alvarez amina tontolo na resaka atao hoe fandaminana amin'ny asan'Andriamanitra aza raha mazava izany zavara izany eto zao raha mandinika n'ity tenin'Andriamanitra ity tsika eto amin'ny Nomeri toko 4 manomboka hatrany amin'ny andininy voalohany dia Andriamanitra mihitsy pasteur Alvarez no nandidy a Mosesy hanendry an'ireo olona ireo hoe ny taranakianina dia apetrakareo amin'ity anjara asany ity ny taranakianina dia atao amin'ity fanompona ity no asa ataony ianina dia etsy inona moa no mahatonga an'izay Andriamanitra pasteur dia nijery ny olona hoy izy any amin'ny Korintianina any manao hoe zarazaraina andao ny vakitsika ny pasteur Alvarez Korintianina voalohany toko 12:4 zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany ary zarazaraina samy hafa ny fanompona nefa ny fanahy dia iray ihany ary zarazaraina samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra zay zarazarainao samy hafa ozy izy ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanahy iray ihany zarazaraina samy hafa ny fanompona ny tompo iray ihany ary zarazaraina samy hafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany eo zany eo aminatin'ny fiangonana dia misy anjara andraikitra pasteur ho an'ny olona tsiraray avy fa saingy izao ny fahendren'Andriamanitra pasteur Alvarez tsy no tendritendrena fahatany ireny olona ireny na nanendry tena fa no tendrena araky le fahasoavana ananany no tendrena araky ny asa mety ho vitany ary no tendrena araky zay fahaizana nananany asa raha mazava tsara aminao zany io zany tsy hoe no tendritendrena fahatany fotsiny le olona io fa bebe volombavy io dia aleo izy mba ohatra ny mety dekôtriny ty fampoziny mety dekôny na bebe volombavy tsy zay zany pasteur Alvarez izy ty bebe feo ary alao izy atao mpandroka devoly fa bebe feo tsy zay zany ny pasteur Alvarez fa nisy mihitsy fomba nijeren'Andriamanitra anireo taranaky Levi ireo dia nametrahan'Andriamanitra ny hoe ity apetraka eto ty apetraka eto ity apetraka eto ity mety eto raha vao mifandiso pasteur Alvarez dia tonga dia tsy mety raha vao misy olona apetraka ao eo amin'ny toerana tsy tokony hipetrahany dia anakirotan-javatra be da be zay ary raha misy olona tokony hipetraka eo amin'ny toerana hipetrahany nefa tsy apetraka ao dia mbola anakirotana zavatra be da be koa zay pasteur Alvarez safia zany ny olona tsiraray avy io eo amin'ny fanompony dia misy
hita mihitsy zany hoe inona fanomezam-pahasoavana misy fitiliana efa nataon'andriamanitra misy zavatra efa hitan'andriamanitra dia zay natonga an'andriamanitra hoe mety raha ity olona ity no apetraka eto mety raha ity olona ity no tokony apetraka eto fa ity tsy mety apetraka eto satria mety anakirotan-javatra be da be asa raha mazava zay pasteur ao anatina tontolo ny fiangonana mila fantatry ny mpitarika zany ary mila fantatritsika fa anisany mety hiteraka problème anisany miteraka problème eo anivon'ny fiangonana maro ny tsy fipetrahan'ny olona eo amin'ny toerana tokony isy azy eo amin'ny fahasoavana zay ananany na fanomezam-pahasoavana zay ananany misy olona ohatra pasteur Alvarez mpanaty rakitra ny ainy nefa izy ataonao lasa mitory-teny mitaribavaka eny ambony pelipitra dia izy mitaribavaka eny ambony pelipitra io tsofony rivotra tampoka le vavaka saika ho ataony natao mitaratasy tsofony rivotra dia izy mipiredika fotsiny misy olona ohatra ary za tena mahita an'izany ao anatin'ny fiangonana misy anabavy zay dia tena tsy vitako ny zavatra ataony izy mihitsy nanetry tena aloha pasteur izy mba ho mpanadio toilette mpanadio WC dia tena misy olona tena manana an'izany mihitsy dia tena madio maro ny WC io tena madio fa tsy vitako zany mety vita indray mandeha dia mety vita ihany raha indray mandeha mety vitako raha hoe fa zany ny anabavy zany mahafinaritra isan'andro satria efa zay mihitsy le fahasoavana ao anatiny ary tsy mahazo aina izy raha vao tsy manao an'izay tsy mahazo aina izy misy olona mpitendry zava-maneno no ainy misy olona chorale choriste no ainy fa mety tsy natao lehibe ana mpanao délivrance izy mety tsy natao lehibeany fa tsy hoe hito havakavany ranony ty fianakavian-dranona nefa zavatra tsy ainy no ampitantananao azy mitera-doza eo anivon'ny fiangonana zany fa andriamanitra rehefa nanendry an'ireo olona ireo dia misy fahasoavana hitan'andriamanitra mihitsy hoe ty mavita an'ity ty afaka manao an'ity ty zany naperaka eto pasteur Alvarez mazava zay fampianarana zay pasteur hoe misy tokoa ny olona raha vao tsy amin'ny place n'le toerana misy anazy anatin'ny fiangonana dia tsy mety izy tsy mety le zavatra ohatran'ny hoe raha misy zao trondro anankiray pasteur le trondro ohatra requin zany trondro atsantsa be reny re moa dia milanja amin'ny taoniny maro rehefa ataony anaty rano izy dia tena matanjaka be mihitsy satria ny anaty rano misy anazy fa raha inona ataonao ty an-tanety tsy afaka miasa zay tanja zay fa maty izy toatra zay koa ny tigre na ny liona biby faran'izay matanjaka mahery be ka na dia mahery aza ny liona ny amin'ny toerana place tena mety amin'le toerana dia tsisy biby mahery noho izy fa raha izy no alefa anaty rano manao kisitrika anaty rano tsy hita zay mahalio anazy fa dia verimaina mahalio anazy dia tahaka zany koa ny olona anankiray pasteur hoe raha ny olona anankiray tokoa tsy eo amin'ny place ny tena tokony misy anazy dia manjary mandringa le misy zavatra tsy mety eo misy zavatra tsy mandeha tsara eo fa le namantarana azy hoe ty le toerana misy anazy pasteur tokony ohatrohatra zao ny fijeriko azy hoe raha baiboly nyjerena dia hoe le zavatra tianao atao le zavatra tianao anatinao mihitsy misy faniriana anao zavatra ray hoe niaraka le zavatra otrao mba tena tiako manao azy dia izay mihitsy le zavatra tokony ametrananao nahita zao pasteur tamina fiangonana anankiray pasteur io rahalahy io notarena pasteur dia natao mitory-teny zany izy mitory-teny izy dia mitory-teny dia mitory-teny tsara fa dia teny le pasteur tompon'andraikitra lehibe mifehy anazy manao hoe ianao a tiako ianao mba hitondra tomobile ianao a aleva le tomobile tamatavy a dia hoeto makaty dia raha vao nytenenina hoe aleva le tomobile tena faly be mihitsy izy tena tiany zany dia le tena mitondra tomobile tena tiany tena maminy tena ao amin'ny tena talentany mihitsy ary tsy azy problème mihitsy tomobile na firy kilomètre lera na firy kilomètre lera efa izy mitondra ny tomobile io tsisy maninony zany io tena à l'aise be mihitsy izy fa rehefa natorina tory-teny izy dia hivavaka alohan'ny tory-teny dia ohatra somary maisamaisatra tena le fanomezam-pahasoavana zany le miainga amin'le zavatra tianao mihitsy ny tena marina ao anatinao ao raha izay faharoa pasteur dia zao andriamanitra dia sarotiny amin'ny anjara asany tsiraray avy amin'ny asa fanompona zay nametrany tompo anazy eto zao dia misy ny anankitelo manko zany ny taranaky levy eto dia i Keata sy Gersona ary Eliazar reo zany taranaky levy reo ary sy ny taranany avy reo dia manana ny tarana tsiraray avy koa zany dia efa nytenen'andriamanitra reo levita reo ihany mahazo mitondra n'ity tabernakely ity mahazo mitondra n'ilay fiainana rehefa finatra n'ilay fiainana fa taty aoriana tsy nahajainy Davida mpanjaka zay zavatra pasteur
rehefa niala tao amin'ny tranony Obed-Edom ny tranony tsy haiko nataiza na taiza fa nafindra le tranolay fionana nafindra le tempolo any amin'ny nafindrany amin'ny toerana ray le tempolo zany nafindrany a Jerosalema dia olona hafa no nitendren'ny Davida hitondra an'le izy ary Oza ny anaran'io lehilahy io Oza io tsy mpisorona fa olona mba mafana fo olona mba namany Davida dia rehefa vonikasika an'le tranolay fionana vonikasika an'le fiaran'ny fanekeny Oza io tonga dia nivonon'Andriamanitra teo eo zany hoe ny tena marina zany ao anatin'ny fiangonana ray pasteur ny asa fanompona dia araky nivaky teny vakitsika teo hoe zarazarena samihafa fa Andriamanitra dia iray ihany tsisy afaka miteny zany manao hoe za ambonimbony kokoa na za ambanimbany kokoa ohatra hoe le asa fanompona zany jerevana dia pasteur vakitsika ato amin'ny Korintiana voalohany toko 12 araky le teo ihany andininy 4 dia zao mivaky ny teny nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro raha nitongotra na hoe satria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena amin'izany dia tsy momba ny tena va izy raha sofina manao hoe satria tsy maso aho dia tsy momba ny tena koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy ary raha maso avokoa ny tena rehetra aizary zay fandrenesana ary raha fandrenesana avokoa aizary zay fanambolena fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy eo amin'ny tena araky ny sitrapony ny sofina zany dia ty amin'ny loha misy anazy pasteur eto amin'ny sisisisiny eto ny maso dia ty amin'ny loha ihany fa ny akikely tsy azo ataony amin'ny tapikandrina fa ty amin'ny toerana tokony misy anazy na izanona tsara izy nefa dia zao tsy afaka ifamatika re toeran'ireo tsy afaka hiady voninahitra hoe io tsy mbe voninahitra kokoa na ry kely voninahitra kokoa fa ozy ny ten'Andriamanitra aza hoe le ambanimbany toerana kokoa raha nomena voninahitra ny faladi zao ny amin'ny farany ambany fanina apetraka ny kiraro ny tanana zao ty ambanimbany aty fanina tsofoka ny peratra ho azy efa manambaty zany hoe le voninahitra zany a tsy arakaraky le hoe ndray lehibe dia be voninahitra fa tena namarina zany dia hoe anankiray ihany zany le asa fanompoana pasteur ka tokony fanomey voninahitra araky ny tenin'Andriamanitra ozy le lehilahin'Andriamanitra ray zay hoe mitary lalana ny fanomezam-boninahitra ny tena zava-dehibe dia zao mila mifanomey voninahitra ny tsiraray avy araky ny asany eo anatin'ny fiangonana pasteur marina zay anisan'ny zavatra anankiray ny resaka n'izay le fanendrena mpiara-miasa zay io no pasteur Alvarez tena miresaka fiangonana mihitsy tsika to aloha androany sy fandaminana rafitra ao anatin'ny fiangonana hoe maninona no misy fiangonana pasteur tena mikorotana maninona no misy fiangonana misaviritaka ary maninona no misy fiangonana ny miady atrano satria tena misy zany tena misy fiangonana zay lazaiko aminao hoe sasatry miarina miady atrano le fiangonana miady izy miady eo daholo fampiady eo daholo ny loha olona ny dekona ny pasteur ny komity ny choral misaviritaka fa idina moa no mahatonga an'ireny resaka fandaminana no mahatonga an'ireny pasteur itsika teny fiangonana zandriny aty zao dia alaim-panahy ny teny fiangonana zandriny aty hoe vao misy olona metimety eo am-piangonana ka manamana-karena dia tonga dia tendrentsika hoe lehibe any komity na hoe atolo olona any ka io olona io pasteur na tsy voaza toetra ary na tsy fantatro ny toetrany hoe idina ny fahalemeny firy ny sipakeliny inona ny fahalemeny eo ny ampiasana fa hitany io zay matolotolotra manamanam-bola dia avy le pasteur ty fiangonana zandro nao ny tena tsatranyty tonga dia avy le pasteur tendrena lo olona mihitsy ianao aloha enao mba hitarika bavaka kely ato hitarika vaky teny dia hitarika toroteny kely nefa olona tsy mahalala zay tsy misy avaratra momba an'izany any ka apetraka ao eo io afaka fotoana fo ianao indray ny fihezina ary be da be ny pasteur amin'izao fotoana zao lasa fiheziny mipanakarena pasteur fiheziny mipanakarena tsy afaka migika mihitsy tsy afaka mikofoka fa eo pelantanany mipanakarena ny ainy ary ny tsy maintsy ny sitrapony pasteur no toriana am-piangonana tsy maintsy zavatra mahafinaritra amin'ny pasteur no ampianarina am-piangonana tsy zay zavatra tian'Andriamanitra hotoriana ntsony no torianao tsy zay zavatra tian'Andriamanitra hitondrana le fiangonana ntsony no hitondrana azy fa lasa zay zavatra tiany le mpanambola ny hitondrana azy satria ianao ihany nametraka azy eo amin'le toerana fa tsy Andriamanitra nametraka azy teo azonao zany efa nahita olona matetika hoe
vao mahita olona manamana-pahaizana kely amina resaka gestion sy amina resaka comptabilité sy ny resaka ororan'izany ny antsarakeky dia andao ampidirina komity fa nga io nga ny fiangonana pastera mitovy amin'ny orinasa mpanjakana sa mitovy amin'ny orinasa privé tsy ny fiangonana tsy orinasa fitadiavam-bola ny fiangonana tsy orinasa fitadiavam-bola fa misy zavatra ao zay tokony mifamatotra tanteraka amina tontolo ara-panahy zay lazako hoe Andriamanitra no manendry fa tsy jererinao amina pozipozy ivelany fotsiny le olona any ka tafiditra ao le olona ohatra amin'ny lalafina fitantanana nefa tsy Andriamanitra nameraka azy teo anakorotan-javatra be da be pastera azonao ka io le resaka kitsano an-trano ao anatina raha any amina toeram-piasana any amin'ny asam-panjakana misy ny kolikoly mety eny tsy mahasoa akory le izy fa mety ho azo le fierina kely any tsy zatsy miteny hoe mety fa raha ho anatina fiangonana pastera ny mbola misy kitsano an-trano koa hoe ty fatapatatra pastera dia ataony am'izao ty anina dia ataony am'izao ty anina dia ataony an'izao de pierapetraka ampiplasa animba zavatra be da be zany anatina fiangonana olona tsy mahay mitory teny tsy manana avitson'Andriamanitra am'izasana pastera araky ny teninao teo hoe sofiera ny ainy ohatra dia lasa ataonao hitory teny ambony pilipitra izy tsisy ninina ainy am'izay resaka antson'Andriamanitra izy ary tsy mangety tafanan'olona akory fa izy fotsiny nanana licence dia nahinan-dahateny fa le antsona pastera tsy ananany fa izy mahay miresaka dia avy ianao tonga dia tendrenao izy ho lasa pastera nefa izy olona tsy animba zavatra be da be zany pastera Alvarez azonao izy manimba zavatra be da be eo anivona fiangonana izany ny mahatsara ity zany tena fomba fanendrena mihitsy ty pastera avy any an-danitra fomba fanendrena ozy izy ny apôstôly le asan'ny apôstôly toko faenina toko fahenina vakinao telo hoe manendray fitolahy hitandrina zany latabatra any dia zay hitanareo manina ozy izy manam-pahendrena feno fanahy masina avy reny kely hoe pastera vakilo kely jerenao tsara ny fahendreny ripetera rehefa nametraka olona eo amin'ny toerana indrindrandrindra resaka fandaminana andiny fatelo dia zao mivakiny koa am'izany raha lahy mizaha fitolahy eo aminareo zay tsara laza sady feno fanahy masina sy fahendrena mba ho tendrenay tandrinay zany raha zany tsara laza dinako izy teo tsara laza feno fanahy masina feno fahendrena mba hitandrina zany hoe olona efa voazato etra ireo olona ireo efa hita teo anivon'ny mpianatry Kristy reo efa hita tao amin'ny apôstôly reo teo fikambanan'ny apôstôly tao anatin'ny fiangonana hoe olona tsara laza ty olona ty manana fahendreny ty olona ty ary inona koa filazana azy teo feno ny fanahy masina ity olona ity ireo no tendreo i Andriamanitra ireo no hitendreo hitatrana izany raha zany asa raha mazava zany fampianaran'izany pastera Alvarez tsy olona no tendritendrena fahatany tsy hoe baiboly tsy niteny hoe ireo olona manam-bola na izay manan-katao na zay mba hitanareo ohatra mba metimety eo tendrena na manana diplôma fa hoy ny baiboly mba tsara laza voalohany manana fahendrena ary feno fanahy masina ny tontolo ara-panahy oa tsy maintsy mifamatitra amina raha ara-panahy foana pastera Alvarez ka raha vao tsy miainga amin'izay ny fandaminanao ao am-piangonana dia animba zavatra be dia be mihitsy tsika raha vao zatra lalany demokrasia ny demokrasia pastera matetika mety misy lafiny tsara kely any fa amin'ny akapobeany tena lafy ratsy ny tena be da be amin'izy io niretsaka demokrasia fa ny fanendrena avy any an-danitra tsy diso mihitsy tsy diso mihitsy ny laza ianao teo ny tantaran'i Davida hoe nisy erreur nataon'i Davida tamin'ny hoe nampiakatra an'le taberna kely tamin'ny fanendrenan'le oza no anisan'ny tendrena mibatatr'le taberna kely tamin'izany fa i Davida koa nisy lafy tsara ny be da be any satria jereko nandeo rehefa kitsika ny pasteur Alvarez i Davida rehefa nanendry ny mpiara-miasa aminy dia ny fomba nanendrenany mpiara-miasa amin'ny i Davida pasteur Alvarez ndao nefa kitsika sy zay na any amin'ny bokin'ny tantara dia eny ato amin'ny aina zao manambara azy Samuel faharoa toko fahatelo
de ahitana ny hoe fomba nany an'ireny Davida an'ireo le olona niaraka tamin'ireo atao amin'ny tantara angamba ny tena hijerentsika azy atao amin'ny tantara voalohany loany vakitsika tantara voalohany paster de ahitantsika an'ireo le hoe karazana lehilahy tamin'izany fotoana izany I Davida zany tsy hoe zay olona hitakitany teny de niaraka taminy fa I Davida rehefa nanendry eto amin'ny tantara voalohany toko 12 vakeo ny lohateny azao ny lohateny toko 12 vakeo ny aloha 9 toko 9 zao mivakiny lohateny de hoe ny amin'ny lehilahy maherin'i Davida zay niady hampanjaka azy ary zao ny lohan'ny lehilahy maherin'i Davida zay nifikitra mafy taminy tamin'ny fanjakany mba amin'ny Israely rehetra hampanjaka azy araka ny teny Jehova ny amin'ny Israely de zao nisan'ny lehilahy maherin'i Davida Jasobeama zanaky Akmony lehibe ny mpanafika malaza izy no namely ny 300 lahy tamin'ny lefina ka naharingana azy tamin'ny ady ray mandeha monja ary nanarakaraka azy dia Eleazara zanaky Toto Ahotita anankiray amin'izy 3 lahy mahery izy de teo amin'ny Davida tao Efesa Damima raha vory teo Filistina iady ary ny tany nisy varordia maniry ary ny olona nandositra ny Filistina fa nijanona teo voan'io tany io kosa Eleazara ka nahazo io ary namono ny Filistina ka dia nanao famonjena lehibe Jehova ary nisy 3 lahy malaza tamin'ny 30 nidina nakeo amin'ny vatolampy ho any amin'ny Davida tamin'ny zoiny Adolama ary miaramila amin'ny Filistina ny toby teo amin'ny lohasan'ny Refahita ary Davida dia tao amin'ny batery fiarovana tamin'izay ary miaramila amin'ny Filistina kosa dia tao Betlehema ary Davida naniry ka nanao hoe engane ka isy ampisotro rano ahy avy amin'ny fanjakana ao Betlehema la eo akaiky ny vavahady ary izy 3 lahy reo namaky teo amin'ny miaramila amin'ny Filistina ka nanovo rano teo amin'ny fanjakana tao Betlehema le teo akaiky ny vavahady dia nentina ho any amin'ny Davida kanjo tsy netiny sotro izy fanahidiny ho an'i Jehova fa hoy izy sanatria amiko eo anatrehan'Andriamanitra raha anao zany aho isotro ny rano reto olona nanao viveriny ainy reto vao fa nanao viveriny ainy izy reo tamin'ny nakany ity ka dia tsy netiny sotro izy zany zavatra izany no nataon'ireo 3 lahy mahery ireo dia ary Abesay raha lahy ny Joaba no lehibe tamin'izy 3 lahy fa izy kosa namely ny 300 lahy tamin'ny lefina ka nafaty azy ka dia izy no nalaza tamin'izy 3 lahy eny tamin'izy 3 lahy dia izy no nanana voninahitra mihoatra noho izy azy 2 lahy fa izy no lehibe nefa tsy nahomby azy 3 lahy teo izy zay raha mijery ny tantara io zao ny fomba nanendreny Davida rehefa lasa mpanjaka izy rehefa lasa mpanjaka Davida de nanendreny an'ireo olona ambony nanodidina azy ireo de tsy diplôma tsy fahaizany fotsiny tsy ny fahalalany tsy ny arenany tsy ny kitana teny aminy fa ny trakefanananany zany hoe efa hitany Davida niaraka taminy teo foana reo olo reo hitany Davida ny toetran'ireo fantatry Davida ny fahalemen'ireo fantatry Davida ny mombamomba an'ireo ny hafanapo ny herim-ponananany ny fijoroany teo anatrehan'Andriamanitra de ireo no nitendreny Davida ho mpiara-miasa akaiky aminy ary zany napatanjaka ny fanjakan'i Davida pasteur Alvarez napatanjaka be ny fanjakan'i Davida satria izy tsy nanendrinendry olona fahatany arak'izay hitakitany teny izy non tsy nanao zany Davida fa i Davida tena nanino izy ty tena nozahany toetra mihitsy ary teo ambany fitarihan'ny fanahy masina mihitsy nahitany an'ireo olona manodidina ireo zany ny anisan'ny fahombiazana be tena lehibe indrindra ho amin'ny asan'ny tompo pasteur tsy hoe ny olona vao hitanao omaly fa metimety mipoziny de tonga de omenao seza ao am-piangonana amitaka anao zany ary zany mahatonga na fiangonana maro voafitaka sy potika amin'izao fotoana zao satria tafiditra na mercenaire tafiditra na olona tsy fata-pevina tsy fatana hoe izana izy ilaina ny olona vaovao am-piangonana ilaina ny olona avy any ivelany mety mitsofoka am-piangonana fa avelao izy aloha hipetraka ela eo de zaho toetra atraizany fomba fivavany atraizany ara-panahany atraizany fanoloratenany
mila fatarana zany pasteur Alvarez atray zany ninona koa izy ty ny hafanapony amin'ny fitiavan'Andriamanitra mila fatarana zany resy telo lahy reto de nanao viveriny ainy nanao viveriny ainy nga izy telo lahy ihany maromaro reo le miaramila any Davida ny olona ambony niaraka tamin'ny tao a rehefa tonga teo fitondrana izy de olona niaraka tamin'ny tao anaty ady daholo olona mafy ady niaraka tamin'ny daholo olona niaina tao anatina problème daholo fa niarany sandratra tamin'ny Davida alleluia niarany sandratra taminy ary zay pasteur Alvarez no anisan'ny mampatanjaka ny fiangonana anankiray ny fiangonana mahatakatra an'izany fa tsy manilikilika an'ireny le hoe niaraka tamin'ireny ndraindray manko hitanao misy tratrana ty problème teny misy pasteur tratrany ty hoe te andeha rery izy ohatra de ataony zay analana ny namany ataony zay anaovany toetra tsy zaka eo reny le tsanainay reny satria reny le tsanainay reny tsy inona ny malalalala ny secretsiny hoe niarany tolona de tsy te hiara hitsetritra izy tsy te hiara miboka an'le tombotsi ohatra de ailiny reny de aleo mitady namana vaovao erreur anefa zany fa hafa ihany zany olona zay efa niarany aina taminao ary niaraka niatrika taminao izay niaraka teo ambany fitareny fanay masina niaraka taminao zany zavatra tsapako anatin'ny fiangonako pasteur Alvarez zany ny olona manodidina rehetra sy ny olona conseillerko rehetrarehetra amin'ny asan'ny tompo sy ny olona akaika rehetra de olona niarany ady tamiko niarany ady tao anatin'ny ady ary niarany tolona teo anivon'ny fiangonana any ka iny le hoe mitovy mitady dokanga satria re olona niaraka taminao reo nefa nahita na ny fomba fiasanao na ny toeponao na ny toetsainao na ny zavatra hoe idina ny mety ilainy ity ianao koa mahalala azy de mety be ny fiarahany fa rehefa tratran'le olona tsy fantatrao nahoana manimba zavatra zany pasteur Alvarez ary zany na tena fananarana ataoko aza mba ilikiliky ren'le hoe élément ren'le élément anao efa taloloha reny efa niaraka taminao niarany torotemo taminao niara-niaritra taminao teo anivon'ny asan'ny tompo de satria mety misy tombontsoa manokana tianao atongavany de zany o ny aniliana an'ireny tena manary-joker anao manary an'ireny pasteur fa tena ilaina ireny hoe mpiara-miasa aminao zay tena akaiky anao reny ny any Davida de zany ary zay nampatanjaka ny Davida tsy hoe rehefa lasa mpanjaka lehibe Davida de nailiny daholo reny hoe andananareo de tonga nareo de mijanona miaramila non reny tonga de lasa général vetivetika teo pitaritafika lasa lehibeana ministre lehibeana département lehibeana reny nanyreny Davida ary natonga ny Davida tena nysosa ny fiainany mandrapatonga teo am'leo nisy fahotana tafiditra tao am-piangonana asa raha mazava zany fampianarana zany pasteur Alvarez mazava zay pasteur fa metraka fatanina fa mifanamarina tokoa de araka zay teninao farany zay pasteur hoe ho an'ny olona anankiray manao asan'Andriamanitra pasteur na izy na izy ka manao asan'Andriamanitra anatin'ny fiangonana entre parenthèse ty entre parenthèse zany ty hoe tandremo sao de misy fahotana miafina ifikiranao ny ambadimbadika any fa tena raha nahita nisy ohatra pasteur tany Afrika Atsimo ohatra tamina fahitalavitra reny hitako anazy ty nisy pasteur anankiray tena nomban'ny tompo be mihitsy ny zavatra napalahelo de zao napalahelo de tampotampoka teo amin'ny efa amin'arivo nisan'ny amin'arivo maro fa efa manaly nisan'le le pino le fiangonana zany tampotampoka teo le fiangonana de nitsotsorika nidina toroteny zany raha zany efa amin'ny télé tena mambabo be de be ny olona manaraka azy fa ny zavatra nataony de zao niaiky ny fahotany teo pabe maso izy hoe za re olona de tena nijangajanga nariko ny vatoko nijangajanga fa dia bebaka manomboka zao ndraisy ny olona ihany kamany ny fifonany fa ny olona tsy nety miverina tsony pasteur rava tanteraka le asa fanompona zay nataony rava tanteraka mihitsy zany hoe misy karazan'olona zany ampiasain'ny tompo tena tahin'ny tompo amin'ny asa fanompona zay ataony amin'ny asa zay ataony kanefa miainao anaty fiainam-pahotana de zava-doza dangereux hoe tena zava-doza mila fitandremana idiko ngamba zay fonoteny zay pasteur fa fantanina petraka de zao marina tokoa pasteur fa hoe mila le fandaminana zara rozy ianao le fandaminana ara-panahy dia aranofo tsy hoe aranofo moa zany fa ato amin'ny rafitra zany amin'ny rafitra ny organigramme sy ny structure sy ny hiérarchie maro isan-karazana zany ato amin'ny lafiny ara-panahy zany inona zany tompo pasteur no tokony rafitra ho apetraka amin'ny tontolo ny ara-panahy ao zany zay zany ny fantanina voalohany faharoa
dia ohatrohatra zay any amin'ny lafiny atao amin'ny ilany zany amin'ny rafitra ilany hoe ina indray ary no rafitra tokony atao ana fiangonana mandroso manko dia mivelatra be ny azy ohatra ny fiangonana manana hoe fahalehibiazana eo amin'ny faritany na national na international mety tena marina tokoa zay teny pasteur zay mila rafitra matanjaka be satria na ny fitaovana na ny arabola na ny fandaminana rehetrarehetra dia mila zay rafitra ina ny rafitra tokony apetraka amin'ny lafiny côté amin'ny structure ary iny ny rafitra tokony apetraka amin'ny lafiny ara-panahy ia izy ohatra zao amin'ny ara-panahy aloha tsotra be pasteur ny baiboly foana le baiboly tiako resana zany hoe io le fataro foana ny sitrapon'Andriamanitra fataro ny sitrapon'Andriamanitra misy amitsika manko mampalahelo nge pasteur ny azo ohatra ny azo ny mba méthode ny méthode dia mangala tahaka za zany tena enjana be mihitsy raha angala tahaka pasteur mijery an'ireny fiangonana mandroso reny na any andafy io na ty Afrika io na Nigeria io na ty Afrique du Sud na ny Togo sy ny sisa reny na eto Madagasikara ary za tena mahay mangala tahaka be hoe io misy fiangonana mandroso dia zao ny any no ao an-tsaiko foana inona ny mampandroso an'io inona ny mampandroso an'io dia zay hitako tsara ka mampandroso ny fiangonana io dia ho anaiky tahaka zay ny voalaza amin'ny baiboly hoe ny tsara no alao tahaka fa tsy ny ratsy zany hoe le makatahaka azo atao tsara ka atao anaty baiboly ianao tena jerevo ao amin'ny tontolo ara-panahy inona ny mampandroso ny fiangonana iray fa aza miavinavina fa ny ererabean'ny fiangonana ankehitriny sy ny pasteur ankehitriny dia resaka problème nahavinavina problème nahavinavina zany hoe rehefa tsatra nyty toetsainy ity zany hoe zao zany toetsainy zareo zany pasteur Alvarez ny atsika io fa ino nampandroso atsika ny atsika zao ihany fa ngatsika ngatsika Jesosy mamonjy ngatsika vahaoneloko ngatsika adventiste ka raha tsy pentecôtiste mitambatra koa tsika ka anao an'izany pentecôtiste mitambatra manao an'izany fa ngatsika arapila zany tsara hitanao la miavinavina ohatra zany ohatra nefa nga fajerevo hoe tsy maintsy miperaka foana zany hoe inona ny mampandroso an'io fiangonana io inona ny secret-ny ary inona ny mahasoa dia ianaro zay zavatra tsara ao fa aza miavinavina ohatra zany hoe fa ngatsika vahaon'oloko koa nanao an'izany fa ngamo atao anatin'ny baiboly ato misy hoe baiboly ny vahaon'oloko na baiboly ny Jesosy mamonjy na hoe baiboly ny FJKM tsisy an'izany ingeto baiboly raha ihany ka raha hitanao anaty baiboly ka tokony atao maninona ny tsy arahana ka raha manontany ianao hoe inona no tsara indrindra atao amin'le côté ara-panahy atao amin'le resaka tontolo ara-panahy tena zay teniko zay pasteur maiza mangala tahaka amin'ny zavatra tsara atao anaty baiboly dia zay no arahana raha tianao ny androso atao amin'le rafitra ilany atondray zany atao amin'le côté anankiray amin'ny resaka structure na rafitra sy ny sisa lizy ohatra zao azy tamin'ny pasteur Alvarez io efa nyteneniko teo io tsy hoe zay olona hitanao manana diplôma na malazalaza no tendrenao ao fa hivadika aminao reny aoriana kely ary raha reny olona ambony reny no mivadika ao anaty fiangonana dia mikorota ny fiangonana raha vao mipanakarena nomenao andraikitra ao anatin'ny fiangonana ka mivadika dia miomana anao fa korotaniny mpanankarena ao fiangonanao zany akory tsy midika hoe mpanankarena rehetra aza omena andraikitra tsy zany azonao tsara fa raha misy mpanankarena na mahantra na olona tsotsotra zaho toetra foana izy aloha zaho toetra foana izy vao ametrahano ny andraikitra goavana ao anatin'ny fiangonana ny olona mahantra mako raha menao andraikitra azonao sy dia matetika ny olona sahirana tsy dia misy mpiaina fa raha olona ambony no menao andraikitra ka ino miala ao mpiangonanao imbetsaka ane zany efa mahita ohatrany pasteur ary manana expérience be amin'izany mahita tam'izany fotoana tamin'ny vao nananganangana fiangonana azonao dia jereny reny le bebe kibo reny jereny reny rehetra bebe palitao manamanana tomobile dia hoe aloha alaina dolo reto mpanankareny reto fa reto nana dia atao komity fa sarotra miara-miasa amin'ireo rehefa tsy ara-panahy reo olo reo raha olona tsy ara-panahy reo mpanankarena nangoninao reo dia anapotika anao reo hafandray ho azy izy hoe ara-panahy fa raha ny volany fotsiny sy ny hoe sao dia mifindra reny fiangonana ry
fa meo andraikitra sao dia mifindra ry izy animbanao reo olo reo satria mimpanankarena manana tendance foana ty manana nyty toetsainy ty foana izy hoe za manam-bola za mifeka efa zatra mitondra mipiasana izy efa zatra mitondra ny fianakaviany sy manindritsindry ny avana izy dia enao koa ny tedaviny tsindritsindriny ary ny heviny ty ny ampidirinao azanao zay ny madangereux be ny mpanankarena tsy niova fo mpanankarena tsy misy fitareny tsy ara-panahy nefa menao andraikitra amina tontolo ara-panahy na ny olona manam-pahaizana be izy manana diplôma be olona ambony be intellectuel be izy azonao kanefa n'izy tsy ara-panahy intellectuel izy fa tsy spirituel dia ny fahaizany io no entiny ampidirina ao anivon'ny fiangonana nefa le fiangonana tontolo ara-panahy dia izy fikortanan-javatra matsiravina pasteur Alvarez ary zany tokony ho takatry ny mpitondra fivavahana zany resaka zany imbetsaka ny efampotehana mpanankarena fa faya tateo arina satria mpanankarena ngera vao miteny am-piangonana fotsiny ka miteny olona sahirana hoe omeko vola famelao omeko asa famelao dia ny an'ny olona ty ihany dia kortaniny io ary izy raha teo fa nomenao pilipitra nomenao andraiky tsy afaka ho aizatsony anao zany zany pasteur ny tokony hotandremana misy fantanina famaraparana moa pasteur ny zavatra nisy moa raha baiboly dia raha malala fa jesosy moa nanana fandaminany ny apôstôly aza tsy hoe nitana vola tao izy rehetra fa jodasy no nitana vola tao ary mila fitandremana zany le satria jodasy moa dia iny afarany namaty an jesosy izy fantanina apetraka pasteur dia hoe raha ohatra ary misy olona raha misy fahadisoana zany tany amin'le tompona raikitra voalohany ohatra mametraka an'le olona eo amin'le toerana ray na toerana hafa dia raha ohatra hoe inona zany tokony atao mba hoe ialana amin'le accident ohatra hoe tsy mety nametrana ny olo io nefa manana andraikitra be izy inona tokony atao ahoana fomba nalana azy a fomba hoe aniliana azy teo ohatra tokony ahilika izy le izy tsotra be pasteur tena mora ny manendry olona sy mametraka olona eo amin'ny toerana fa tsy mora ny manala olona azanao tsy mora ny manala noho zany aza manao heureux raha ity am-piandohana amin'ny fametrahana olona amin'ny andraikiny fa mora ho any mametraka olona eo amin'ny toerana fa tsy mora ny manala an'eo hafa zany ny any amina toeram-pasana pasteur any amina toeram-piasana sy orinasa sy any amina société sy nany amina ministère any hoe sy ongany any io dia miongana alao dia miala fa ao amin'ny fiangonana sarotra zany sarotra manao an'izany ka raha misy zany dia mibebaka amin'ny pasteur bebaka amin'ny pasteur dia mifona ianao amin'Andriamanitra dia angatao ny tompo hanala an'le olona hita hoe tsy tokony hipetraka eo amin'le andraikitra io angatao Jesosy hanala azy io mila fahendrena be manala an'io fa amin'ny fotoana mamety azy mety mbola azotsika ianarana zany fa tsy mora ny mitondra olona mila fahendrena ny fametrahana olona ary ny fanalana olona eo mitoerana indrindrindrindra amina tontolo ara-panahy satria ny atao tsy hitovizany any amin'ny société pasteur tsika tsy maintsy mikendry foana ny fanahiny olona ahoana ny tsy ampiverin-dalana azy ahoana ny tsy ampangatsitsika azy ahoana ny tsy ampihemotra ny ara-panahy nyty olo ty azonao ahoana ny atao mba tsy ampiverin-dalana nyty olo ty ahoana ny atao tsy ampihemotra azy amin'ny fanomponana n'Andriamanitra fa io tsy vitan'leo roahanao fotsiny izy fa tsy maintsy jereny tontolo ara-panahiny noho izany aza manao heureux raha maty ampiandohana amin'ny fametrahan'olona fa mila mitandrina zay le izy ndao lo hivavaka satria androany moa zany dia niresaka momba fandaminana tsika fandaminana ny asan'ny tompo sy ny fandaminana nyireo rafitra resaka taranaky levy ataoko fa nisy lesona tsara be mihitsy amin'ny fitondrana fiangonana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao hivavaka tsika makasitraka tompo fahade lehibe ny famindram-pony sy fitiavanao nandray hery fahasoavana zay androany nandray fitahiny zay androany resy lahatra mihitsy tompo fa teto ianao niaraka taminay tatao tokantrano no tahinao reto fianakaviana no tahinao reto mpijery ary indrindraindrindra reto pasteur mpitondra fiangonana reto dia no tahinao nandray lesona nandray fampianarana nandray taridalana avy aminao zay engany Jesosy raha nisy fiangonana nandray an'izao fampianarana zao dia mba tsy ho diso lalany izy ary tena manantena tompo fa anangana zavatra goavany ianao amin'ny fanjakanao ary tonga ny fiangonanao atanjaka dia atanjaka ny fiangonanao rehetra ary androso ny fiangonana eo anivon'ny fanomponanao misaotra indrindra tompo
amen amen zay zany angamba pasteur fa dia mirary soa mirary fampianarana fampaherezana ho amin'ny manaraka ho toizantsika ndratsaka veloma tompoka veloma tompoka